lalàna tamin'ny farana dia rahantsika mahita eo zavatra ataontsika satria mbola tsy tapitra teo, mbola afaka mangataka cassation isika na menaka fitoriana fandravana anio didio ilaza ny fotoam-pifidianana osoka ary ihany koa ampafantatra tsara fa ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état zay manana an'izay fahefana zay mbola ao anatiny tsara sika afaka mametraka an'izany ka metaka zay fitoriana zay ndray aloha tsika zay mahatonga aminah hoe tsy manadinanareo koa ny ary voakana tamin'arivo ary voaka malagasy fa misy fotoana doly voanina tao tany ampianaratsoa vo avy nisaka taminy ateo de mamitsy miova ny aty izy président faharoa tsika docteur Élysée fa tsisy azo natenaina misy nakely vita dalakoly manao izay fomba tsy amparantanina candidat de zay mahatonga atsika mahita amin'ny hainao manjery amin'ny télévision fa begabega olona zay tena rahina manona ary lobikevitra amin'ireo candidat indépendant na candidat zay hitoarana metro politika tsy mitovy hevitra ary hitatsika tsara ny fampiororona sy ny fampijaliana ohatra hoe hitatsika tsara ny Thomasina de raro nove hoe candidat anankiray zao hitangolona an'ireo hoe Moreg reo de sahaza ve zany hoe fomba démocratique zany hoe fanajana ny zon'olombelo zany hoe fanajana ny fahalalana amin'ny teny tsy manao hevitra tsy maro zany fitondrana terroriste mihitsy reto ary malala zany daholo zao firenena rehetra zao hoe fa ahoana iny zavatra misy Madagasikara zay hoe tsy hijanona treo morytsika koa mafisinay ary fa tsy akato mihitsy izay ho iaho areo antoko politika hafa na ireo vonona hafa na ireo tsy miankina de efa samy nanao ny heviny enitsika tsara zay ka hoe aminareo hoe adidindrareo amin'ny fitsarana amin'ny administratif no mandefa anyo fitoriana any amin'ny penalina satria le olona nanao tsy fanao reo iny tokony arahana tokony hotoriny satria raha zay mbola manao ihany fa misy miavy izy eo zay mahatonga le hoe amafisinay fa mba tsy hanao ny tribunaly administratif satria tokony atao ny fitoriana azy any amin'ny cour pénale any amin'ny adeloko de raha ohatra tsy matety hanao azy ndraiky tsika betsaka ny zavatra tsy maintsy mbola ataontsika ametaka fitoriantsika ny amin'ny cassation ary manaraka izany de takinay andefasany tribunal administratif eny amin'ny fitsarana ny tsara ny adeloko na ny tribunal pénal ny dossier inyreo zay nolazaina tamin'ny didim-pitsarana navoakany teo fa nanao osoka tamin'ny fifidianana nambariny fitsarana fa nisy nanao osoka nanova ireo isavato tamin'ny PV zany de midika mba tena misy fampian-dalàna ary azo tsaraina mihitsy zany pénalement noho izany tokony atao ny mpanadiadiana afantarana hoe izy le olona nanao azy izy le olona nanao an'ireo fanodikodonana sy famadiana ny vatany amin'ireo tokony hotoriana sy hosazina eny amin'ny fitsarana izy ireo satria hotohizany foana zay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe aza mietehitra itsony sika hoe izy tsony zany fifidianana andeha amin'ny rana sy mihitsy ny fitsarana tsy miangatra zany tsy isy tsony zany ary tsy isy tsony zany hoe fifampiasa toerana amin'ny fifidianana démocratique eto Madagasikara noho zany de tokony atao ny fanadiadiana hoe aminareo afantanana hoe izy ny olona nanao ireo osoko ireo tsy naniraka azy toraka zany any koa ny namalany fitsarana fa nisy ny zandary zay nalefa nifidy tamin'ny toerana tsy tokony hifidianana ino tsara nisy ireo zandary voalaza nalefa hifidy tamin'ny toerana tokony tsy hifidianana tokony atao koa ny fanadiadiana afantarana hoe izy ireo zandary nandika lalàna ireo ary izy naniraka sy atodonikotrika izany fomba fangalala-maty zany tsy maintsy nisy zany misy chefin'ireo misy commandement mialaviany reo zany tokony fantarina koa rehefa tsy hanao ny andraikiny ny sy ny voalazany lalàna tokony atao ny tribunal administratif amin'ireo fampikan-dalàna tsy ara-dalàna ireo eny fitsarana dia izahay no hitory izy ireo
tsy amelantsika fandaza hoe tsy amelantsika raha tsy hitany tena marina. Tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra ahitana sy afatarana ary anasazina ireo izay tompona andraikitra tamin'ireny osoka ireny. Satria izy io misy olona maventy be eo. Misy olona any ambony tena mpitatana mihitsy manao an'izy, mafantatry zay. Ary misy olona mihitsy na lehibaiko hoe tsy maintsy zao avoakan'io fifidianana io. Lazanareo fotsiny hoe zao misaka tany Antsirabe. Efa vitsy zao ny fifidianana, efa avoaka ny didy. Dia taraina ny olona rehetra diso, ambany diso, antsotany diso, mivaingy reo izy. Azona loatra zany koa ilay talata volon'olona. Efa nanesy zao ny tinina dia rehefa avy eo indray tsy nanesy indray dia rehefa avy eo nanesy indray. Azo lalao loatra zany fifidianana tsy manjary iny. Raha mbola nisy ity fifidianana teto Madagasikara nandritran'izay 9 taona na 7 taona teto Madagasikara, dia ity fifidianana ity tena tsy manjary, tsy vanona indrindra. Nao zany izy. Noho izany nilazanareo ary voaka Malagasy. Fa hiady tamin'ny farantsika ary aza kivy misy ianareo. Voaka tsy ho kivy misy nareo fa ahoana matikina nareo andraiky fa tsy raitsy kombakomba amin'ireo mihitsy ay. Tsy raitsy kombakomba amin'ireo mihitsy. Nandeha ireo rehetra président manao deal à gauche à droite dia zay teneny any tenenina. Naminazy ireny avolany tsika zany marina foana. Sarotra miady amin'ny marina foana. Raha tena tamin'ny voalohany hoe tsy namorona zay nananday fantatra dia nimelona izy. Dia izay mahatonga hoe tsy maintsy antisipentsika zavatra misy. Atao daholo ny fanatsarana rehetra eo mihaona tamin'ny andro nandeha tarihanana fa tsy ho azo nalao zany tsy Malagasy voaka voaka Malagasy mbo tena ho tonga saina isika rehetra. Ka tsy ho matiny izay vola kely ny fanapatapazana tsisy dikany reny. Fa tena mijaly voaka sasany. Ary tena mbola hijaly raha toy izao. Dia izay koa ny zavatra tiana ifampiresahana aminareo fanao gazety. Ianareo tena nirasa avoaka Malagasy rehetra mandelana ny nosy hoe dia ahoana zany anaiky an'izao foka fifidianana zao hoe tsika. Dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy atsika. Sa ahoana no mangina tampona teo. Ry vahoaka Malagasy. Ianareo mpiarahana aminay Madagasikara. Misy fotoana zao ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Efa nanavary izahay fa fifidianana tsy manara-dalàna sy felosoka tsy alabato no nisy teto Madagasikara tamin'ny fifidianana izay mibeny tanàna sy ireo mpanolontsaina tamin'ny faraika ambin'ny volana Desambra lasa teo iny hold-up électoral filazana azy na terrorisme d'État. Maninona nolazanjany aminareo? Tsy namorona mihitsy nanandainga izahay. Raha miteny amin'izany zavatra rehetra izany. Fa manana profy izay aretina eto aminareo amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ity daholo ny teny nataon'ireo magistrat izay mpitsara tamin'ny azoma heriny, tamin'ny azoma heriny iny zany zay heriny rapitso. Dia ako zao ny zavatra voalazana. Ilazana aminareo fa tena marina tsisy diso zavatra rehetrantsika hatramin'izao. Raha misy ireo sampitsangana fa mbola diso zany izy ihany zany mampinisy amin'ireo. Ary ireo mpitsara sy ireo mpanololana dia samy miaiky fa tsisy azo natao fa tapaka ny tendany. Mbola manao izy loza mahazo azy fampiororona zany ny zavatra mitranga. Noho izany dia mpitsara tsy namorona hoe nananday izahay raha miteny anjany hatramin'izay satria niarahantsika ny eno na eny fa ny fitsarana mihitsy no nanamafy sy nanamarina tamin'ny didy fitsarana navoaka. Fa nisy ny osoka tamin'ny fanaovana fanovana ny PV ary nisy le gendarme saina nifidy tamin'ny toerana tsy tokony hifidianana. Fa ireto misy ohatra roa mazava tsara. Mekonora le ohatra. Zay voalaza n'ireo mpitsara tribunal administratif. Ohatra voalohany, mikasika ny osoka. Izao ny voalaza amin'ny fitsarana. Satria raha tao amin'ny bureau fandatsaham-bato lalana 111 point 101
070 201 EPP Ambohida, efitra fasify, commune Antananarivo renivohitra manokana na dia ny fananify avokoa azy ireo antotanisa rehetra raiketiny dia hita fa misy takosona sy isambaton'ny lalana fahafito, fantarao tsara hoe lalana fahafito zany. Raha ny hita dia 450 no mazava, nefa lasa 450 sy 200. Ny tsara aveliko aminareo ato anatin'ity zany satria raha tao amin'ny bureau fantatsaham-bato lalana 111.101 eto Antananarivo, 070 201 EPP Ambohida, efitra fasify, commune Antananarivo renivohitra manokana na dia ny fanantify avokoa aza ireo antotanisa rehetra raiketiny dia hita fa misy takosona sy isambaton'ny lalana fahafito vatika. Raha 450 sy 54 dia novaina 450 sy 100. Mazava aminao zany tsy marina ho ahy io, tsy rariny, tena tsy rariny atao anatin'ity zany satria raha teo dia hita avy amin'ny fitsiriana fa 200 tamin'ireo taratasy latsabato dia niavaka izy ireo no sy niavy olona hafa no ireo voateny ho anao an'izany satria izay dia nahafahan'ny fitsarana namaritra fa 450 tokoa ny isabato azon'ny lisitra io fa novaina 450 sy 200. Namaritra tsara mihitsy izy ata ny kandidat-lalana fahafito ihany no nahitana izay mosoka izany koa nahoana no mbola izy ihany lany efa nanalana be zany 200 isany nao izy mbola izy ihany lany lozy. Ny ohatra faharoa atao anatin'ity ihany dia mikasika ny zandary 20 tsy tao anatin'ny misy mpifidianana nefa afaka mifidy. Mazava aminareo ny ohatra faharoa dia mikasika ireo zandary 520 tsy tao anatin'ny misy mpifidianana no voalaza ny fitsarana mikasika fa mbola afaka mifidy izy satria raha ny tao anatin'ny bureau fantatsaham-bato lalana 111.001 ihany 066 060 Ray Ambohizato, EPP Ouest Ambohidanahary, efitra voalohany manokana dia zandary miisa 520 mpamitahirizaka vojimaitra manana taratasy fanamanena ara-dalàna fa kosa tsy misoratra ho isan'ireo mpifidy tao amin'io fahampifidianana io eto Antananarivo zany no mbola afaka mifidy ihany. Zany zany ny forofa tena nisy ireo ohatra roa fotsiny eo azy zany lekonareo filaza aminareo tena marina ary zany matalasa ty tena nalaika avy amin'ny tribunal ty ary tena tsy namerahako mihitsy tsy azo izy satria raha ny momba ireo tovana tsy voamarina rehetra ireo tsy voamarina ny fitsarana dia nanatanteraka fanesorana taratasy latsabato misy mitovy amin'ireo tovana ireo nisolo zany izy satria izany tsoa natao mba hitsintsovana ny safidin'ny fidy sy nanao hadisoana ty laza aminareo azy fa nanao araky zaza atao ihany mpitsara niezy fa baiky ny tena laza hoe atao zay mahalala io laha raha fafitidina atao lany izy dia tonga dia foanina avokoa zay zavatra nangatantsika rehetra manana pirofo mivantantsika ary naseho jereko zao izy hoe voalohany aloha ny tsy fietezan'ilay processus électoral mihitsy hoe satria misy an'ilay ordonnance zay tokony mandeha individuel le olona mitondra le izy fangatana azy
nefa dia tonga tao dia natao kolektiva anankiray amin'izany ohatra raha tao arrondissement voalohany telonjato eo eo nisy antonga nangataka ny ordre nangataka tamin'ny voalohany teo telonjato nisy ny olona nangataka hoe tsy tafiditra anatin'ilay listy mpifidy hoe mba lotsaka zay nangataka dia nahazo 11 000 izy zay tsy avy any aminy dia namarina zareo reo hoe avy any ambonina no azy fa tsy avaty aminay marina raha teneniko amin'ireo zany chef de centre misy manazava fa zao zavatra misy aty aminay ity teny aminareo azy zany ankoatran'ny fabetsahany fampifidianana tsy fanantifa amin'izay tokony ho izy teto commune Antananarivo nivoaka tamin'ny didy fitsarana tsy maintsy natao lany ny kandidanareo tena marina le nilaza hoe niona sy ny fampidinika tamin'ireo le masimbo sy ny sotenany aty Madagasikara tsy azo lavany zany ary miteny aho hoe ahoana zany manana fomba fiasanay zahay osy eny arapa ho amafisinay fa tsy akato velively mitsipaka marindrano ny voka-pifidianana feno osoka sy alaka zay misy teto Madagasikara izahay dia tiako resana an'izany mbola sotenay tamin'le fitoriana zay mipetraka izay le lazaiko hoe tsara mahalala zavatra mahay satria izy io ny fitoriana petrakay dia fitoriana fandavalany didy zay navoaka ny varao dia mangataka ny filan-kevitry ny fanjakana izay na conseil d'état manao azy dia tsy manana effet suspensif nefa le didy navoakany effet suspensif le fitoriana ataonay fa tsy maintsy mizotra ny zavatra ataony anareo zay ny ilaina fahaizana sy fahalalana io zany zany azo mametraka fitoriana zay zany tsy lazo hoe rahapiso no ataony ny investiture tsy manina izay naovany azy ihany satria le fitoriana operakay tsy afaka mistopeny zavatra iny any amin'ny conseil d'état mazava zao aza hoaizana hoe alliance zany eo amin'ny samy opposition amin'izao fanorona zay le tsara be le fanontaniana samy natsapa daholo zay le mpiara-dihatra amin'izay fa tsy nety le fisarahany le fivakisana satria zay fanontaniana apetraky reo lay olona venivelan'ireo le communauté international fananinona natongonareo saraka de hoe samy manana ny ampony tsy mitovy ny intérêt tsy mitovy ny intérêt ny intérêt ny anina tsy mitovy ny anina sasany tahazo volaingana sasany tahazo fahefana sasany samy manana tady daholo ampandroso anareo dia saraka fa zao samy mahatsapa daholo fa potika le firenena ary voaka malagasy mijaly fa tiranobana mila mahafaka manao azy zay izy rehefa mandeha indray zany zany dao indray tsika iverina e vitatsika indray tsy manana effet suspensif le fitoriana zavina ny andasana amin'le fitoriana na ohatra izy mijanona 3 volana 5 volana mbola afaka atao le fitoriana zay avoakany eo izy zavatra lehibe zay kely eny amin'ny conseil d'état filan-fanjakana momba ny fitsarana izy afaka manao cassation hoe rava le ami zany aloha dia kely mihitsy ny ino sy olona samy manao an'izany satria le olona belabe nandesinao tena tokony andrasy le olona reo fa mivadika ho azy lisy zay na tokony lamena zay io ny tantaraiky tao momba ny ambany ny any Tsirabe faharoa ny Antsotany belabe no mahita an'izany manerina Madagasikara iny teneniko anareo fa tsy Antananarivo hoe zay izy ave nareo mahita hoe lany zao ny any Antsiranana dia gadraina dina ny dikany manina raha tamin'ny voengy mihitsy dia tonga dia tsy azo be lehilatsaka dia izy lany rehefa izy mikiatra tapitra fantanina anankiray farany tsy anao tsofabola ianareo hoe zany manantena miracle ihany amin'le fisarana zany tsy hoe miracle anatalaitsika fa fitahin'Andriamanitra mba homba ty firenentsika ty izy zay tsy manao miracle ary tsy mino an'izany zahay fa ny finoanay dia hoe mahatoky an'Andriamanitra hoe fa mahay zavatra rehetra izy manana hery mahagaga zay ny andrasanay hoe manana fanantenana fa tsy maintsy fahatonana raha mbola misy koa farany zay tapitra